atolotry ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Association Évangélique de Madagascar sy ny fimpifima na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena ahitanao vavaka toroteny hira fiderana ko andeha iray fo andeha iray saina andeha ifankaty fa tokana ny-tanjona Madagasikara ho an'i Kristy raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho ka amelanelo ary anasitrana ny tany fifaliana lehibe ho aindray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao amindra fo aminareo ane ny tompo Andriamanitra tsy to de lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao ary lay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona aneo fahasoavana lehibe amintsika rehetra ane izy am'ty andranio ity ka ahitany famonjeny sy ny hery magaga ianao ny afatra zay hoetiko anareo androany de afatra natao ho antsika fiangonana kristianina natao antsika olon'Andriamanitra noho zany raisy ho anao reto teny vakiko ireto raisy ho anao ho iaho reto teny vakiko ireto salamy fa 9 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo to zao voasoratra afaka manaraka anio voasoratra io ianao Andriamanitra noaro sy hery ho antsika mpamonjy moraso indrindra ny fahoriana izy ko izany no tsy atahorantsika na de ho levina aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na miorondroana sy misamboaravara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany Matio 2:20 andiny 7:20 arao ivoasoratra io makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao o Jesosy no anome anareo fitsarana Korintiana 2:12 andiny 7:20 mbola rao ihany voasoratra io isorana ny Andriamanitra zay manome fandresena atsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika hoy aho aminareo zay mahita sy mandre ahy am'ty andro androany ity vonona ny anamarina andro teny ireo amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra tsy to vonona ny anamarina hoy aho andro teny novakeny ireo eo amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra tsy to efa ny teny to zao izy any bokin'ny Isaia 5:20 de ny 10 sy ny 15 fa sy ny 11 zao voasoratra fa toy ny ranorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa navontony tany ka mampaniry sy mampavokatra azy mba tonga vo ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana dia tahaka zany ny teniko zay aloky ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natateraka zay sitrako ary ambinina am'izay ampandehaniko azy reo tenin'Andriamanitra telo novakiko taminareo reo zany no teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra nomeny atsika de arak'le voalasany Isaia teo fa tsy verina amin'Andriamanitra zany tenin'izany raha tsy efa navita ny mission teo amin'ny fiainatsika natateraka zay nanran'Andriamanitra ray atsika zay no ato matoka amin'ny teny hoe tena vonona ny anamarina andreo teny reo eo amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra fa ny fepetra takin'Andriamanitra amitsika afany manamarina andreo teny reo anefa de izao ianao mino fa misy Andriamanitra ianao mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra ianao mino fa Jesosy no mpamonjy antsika zanak'olombelona ianao mino fa Jesosy no vahaolana ho antsika amin'ny lafin-javatra rehetra mazava nge ny voalasan'ny Hebreo
toko 1 andiny faheniny ho voasoratra fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy izy. Zany hoe raha tsy ao aminao ny finoana mahakasika an'Andriamanitra sy Jesosy zanany dia tsy ahita sy atsapa fiasan'Andriamanitra lehibe sady magaga eo aminao ianao. Olana mahazo ny olombelona marobe mihitsy zany atao hoe olona tsy manana finoana izany. Ame ohatra ao tonga tao Nazareta, tanàna zay nahalehibe azy Jesosy. Tonga tao izy miaraka tamin'ny heriny sy ny fahefany manasitrana sy manafaka ny olana. Fa saingy zao tsy afaka naneho an'izany fahasoavana lehibe zany Jesosy satria tsy nino azy ho zanak'Andriamanitra ny mponina tao Nazareta, tsy nino azy ho Mesia ny mponina tao Nazareta. Mazava ny voasoratra fa raha tsy amy finoana de tsisy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, tsy misy azon'Andriamanitra atao. Andao nge vakitsika ny voalaza amin'ny ao amy Matthieu 7:20 andiny fa 7:20 manomboka hatreo ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy toy zao ny voasoratra. Matthieu 7:20 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fa 7:20 ary no tonga tany an-taniny izy dia le mpianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary taranjona ny olona ka nanao hoe avy taiza reny no nazahoan'le ty zany fahendreny sy asa lehibe izany? Tsy le ty va le zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anarany reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no ralahany? Ary ny anabavy mo tsy ety amitsika avokoa va izy? Ko avy taiza no nazahoan'le ty zany zavatra izany? De andiny fa 20 ary tsy nanao asa lehibe maro teo Jesosy no ny tsy finoany ireo. Ry havana malara, lehibe Andriamanitra, magaga Andriamanitra, ary Jesosy zanany no efa nomena atsika ho lalana ahafahan'Andriamanitra mandray atanana atsika ary ho lalana ahafahan'Andriamanitra maneho ny maha-Andriamanitra azy eo fiainatsika. Fa saingy indrisy na de fa volona ho am'izany as'Andriamanitra kanefa tsy ao aminao ny finoana, tsy manana finoana ianao mahakasika an'Andriamanitra sy mahakasika an' Jesosy de tsy misy azon'Andriamanitra tanterahana. Zany ny zavatra nitranga tao a Nazareta zay tanàna na lehibe any Jesosy. Mazava nge le voalaza ny andiny fa 20 hoe ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy satria tsy nino azy ny olona. Anome ohatra ray anko ao, ndray mandeha tojolana faran'izay mafy reo apôstôliny Jesosy sy reo mpianatry Jesosy. Ary tam'izany fotoana zany dia tsy nanantena ny ovelona intsony ry zareo. Toy zao zava-nisy nandeha lakana na hoe nandeha sambo izy ireo tam'izany fotoana zany, kanjo tampoka be, nitsoka mafy ny rivotra ary nanonja mafy ny ranomasina. De hoy ny Baiboly hoe tsy nanantena ny ovelona intsony reto apôstôly na reto mpianatry Jesosy reto. Kanefa nge tao anatin'io lakana, tao anatin'io sambo no tengenan'izy rehetra io Jesosy tam'izany fotoana zany. Natory tao anatin'ilay lakana, natory tao anatin'ilay sambo Jesosy tam'izany fotoana zany ary tsy nofoaziny mba hamonjy azy. Ny antony apôstôliny Jesosy ry zareo, mpianatry Jesosy ry zareo, fa tsy nino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ry zareo, tsy nino a Jesosy ho mpamonjy ry zareo, tsy nino a Jesosy ho Mesia ry zareo. Zany no antony natonga azy ireo tsy namoa an Jesosy Kristy mba hanampy azy, mba
iankinana mba hianterany malonany olana lehibe zay mianjady teo amy fiainana. Efa tamin'ny farany vo namoa Jesosy ry zareo. Tsy hoe nofoazanjareo Jesosy mba hanampy azy, mba hamonjy azy, mba nafagagana, fa nofoazany satria efa andohalika andranombary. De nitsangana Jesosy. De ina ho ianao no nataony Jesosy? Nitsangana izy dia noteneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina. O Jesosy tam'izany fotoana zany, mangina mitsahara dia nitsahatra ny tafitra ary tony tsara ny onjan-dranomasina. Teo voagaga ny mpianatra. De ory zareo, fa iza moa ity lehilahy miaraka antsika ity? Fa iza moa ity mpampianatsika ity? Fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina za manaiky azy. Amindreo apôstôly, amindreo mpianatra, amitsika olombelona, tsy misy ekeny zavaboarin'Andriamanitra zany, afa-tsy Andriamanitra le nahary an'izao rehetra zao ihany. Fa tam'ity ndre mandeha ity, mason'izy ireo no nahita fa nanaiky an Jesosy ny zavaboarin'Andriamanitra dia ny tafiotra mahery sy ny onjan-dranomasina nanonja mafy. Zay no natonga azy ireo ny teny, averiko indray le teny, fa iza moa ity mpampianatsika ity? Fa na de ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Andao vakitsika ny voalaza Marka 4 vakina manomboka amin'ny 10:30. Ary andro zay ihany rehefa rivany andro de ho Jesosy taminy, andesika hita hoeny apita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka de nety tamin'ny samikely io tam'izao ihany Jesosy. Ary nisy samikely sasany koa miaraka taminy. Ary nisy tafiotra mahery, ary nianjarazarany ny alondrano samikely ka nielo feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodiny samikely tambony odana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatrao, tsy mampaninanao fa zao afatesana izao. Ary ny fo Jesosy de niteny mafindrivotra sady nilatsa tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsara, ary de nitsatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary Jesosy taminy, nahoana saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana fa ianareo? Tena marina, tsy manam-pinoana mihitsy ry zareo. Adiny faraiky mifapolo, ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina za manaiky azy. Ry havana, maro amin'ny olona no manana fiainana tahaka ireo olona tao Nazareta. Maro amin'ny olona manana fiainana tahaka ireo apôstôly sy ireo mpianatry Jesosy. Olony Andriamanitra izy ekena, kristianina izy ekena, mpivavakatsy, mpivavaka rozy ekena, olona fiangonana izy ekena, fa saingy tsy manana finoana mahakasika an'Andriamanitra sy Jesosy zanak'Andriamanitra mihitsy. Tsy manana zany finoana zany izy. Maro amin'ny olona ho iaho no tahaka zany ny fiainana. Anka tsisy azon'Andriamanitra tao amonjena azy, na anasitrana azy, na hitahina azy, na hitatrana azy. Satria lay Andriamanitra zay tompony hery, tompo fahefana aza moa tsy nony. Dina moa zany ny azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainana. Amindra fo aminao ane Andriamanitra, amelaneloko ao ane Andriamanitra am'ty androany ity. Petraka aza fantaniana hoe ahoana no atao mba tonga anao anana finoana sy hitombo finoana. Zay le fantanina. Satria mino fa mangetaheta anisan'ireo olona mba anana finoana sy hitombo finoana ianao. Ny valiny de zao. Voalohany, mila mazoto miaino toroteny ianao. Mila mazoto miaino toroteny ianao. Zao mantsy, misy herin'Andriamanitra miasa ny toroteny renesinao io. Ary la herin'Andriamanitra miasa ao anaty toroteny de mampisy finoana sady mampitombo finoana. Ahoana hoy ny Baiboly ao amin'ny Romanina 10:20, fa ny finoana de avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny zay renesina de tsy iza kotsinona akory fa teniny Kristy. Fa ny finoana de avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny avy amin'ny
teniny Kristy. Zay matonga amy teny hoe mila mazoto miaino toroteny anao, mila mazoto miaino toroteny anao, fa izany no lalana anankiray afaka mametraka finoana ao anatinao sy mampitombo ny finoana eo aminao. Faharoa, manaova vavaka mandoalika mihitsy ianao ho fanehoanao fa ianao dia olona tena mitady an'Andriamanitra. Afaka manao vavaka ianao eo-pitsanganana, afaka manao vavaka ianao raha mipetraka, fa mitendry mandeha teo kosa de manentana hoe manaova vavaka mandoalika mihitsy ianao ho fanehoanao fa ianao dia olona mitady an'Andriamanitra tokoa. Ho anatin'ilay vavaka mandoalika mangata fanampiana amin'Andriamanitra, mangata fanampiana amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ray eo, satria misy ianao de ampio aho, ampio aho, ataovy manam-pinoana aho, ataovy manafatokinanao aho, zany ataovy isan'ny tombavaka ao. Mangata ny fanahy masin'Andriamanitra ihany ko ianao mba metraka finoana ao anatinao izy, satria asan'ny fanahy masina ny mametraka finoana ao anatsika zay mangetaheta sy mitady an'Andriamanitra. Taorinany ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra izao dia ny raisaina reto apôstôly, reto mpianatry Jesosy dia nanao vavaka niaraka ry zareo tao amin'ny efitrano anankiray. De ny vavaka atao zareo lasa ny andro ray, ny vavaka atao zareo lasa ny andro roa, mbola mivavaka atao zareo lasa ny andro telo, de mbola mivavaka, de mbola mivavaka, de mbola mivavaka, de mbola mivavaka. Tao natin'izany ina zavatra nitranga, nalatsak'Andriamanitra ny fanahy masin'Andriamanitra, narotsak'Andriamanitra fanahy masin'Andriamanitra. Zay matonga amy teny hoe mangata ny fanahy masina ianao mba metraka finoana ao anatinao. De vokatry zany nitoetra tao am'izy ireo ny finoana, ka natonga azy ireo sa nijoro vavolombelona, fa ry zareo dia mpanompo Kristy, iraka Kristy, mba hitory ny filazantsara, mba hanambara amin'ny olombelona rehetra ny amy Jesosy Kristy zay voaombo teo ambony azo fijaliana. Tsy nroso tam'izany mihitsy reo apôstôly, reo mpianatry Jesosy hoe andeha joro vavolombelona ve fa mpianatry Jesosy ry zareo, andeha joro vavolombelona ve fa iraka Kristy ry zareo? Tsia, ny nandositra ary no nataon'izy ireo tamin'ny fotoan'andro ny samorana an Jesosy, ny afina no nataon'izy ireo taorinany ny akara Jesosy any an-danitra. Zay no antony natonga azy ireo namonjy efitrano ambony anankiray, de ny afina tao, de ny nanao fiarasatsana ny vavaka tao, fa isaoran'Andriamanitra fa Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra dia Andriamanitra maneho fahasoavana, ka tao anatin'ilay fotoana nanaovany vavaka de nalatsak'Andriamanitra ny fanahy masina, ary rehefa nilatsaka ny fanahy masina de nitoetra tao anatin'ny finoana. Zay no natonga azy ireo araky nambarako teo hoe lasa nanana fahasahiana nijoro fa ry zareo dia vavolombelon'i Jesosy, ry zareo de iraka Kristy, ry zareo de natao hitory ny filazantsara araky ny baiko nataon'i Jesosy. Ho fa maranako ny afatra de zao, rehefa ho aminao ny finoana de amarin'Andriamanitra eo aminao avokoa reo teny vakeko taminao reo, satria reo teny misy anankitelo reo de teny spesialy nataon'Andriamanitra ho antsika zay eo potry ny fahita lavitra, ary teny tian'Andriamanitra ho amarinina amitsika tsy raray avy isam-batan'olona. Andao ho averina vakina le teny Salamo 1:2, Andriamanitra no hery, Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy moraso indrindra amy fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Matitoko 1:10
120 mankane ty amiko ianareo rehetra ho Jesosy zay miasa fatratra mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Korintana 1:12 1:7 hoy Paoly apôstôly isaorana ny Andriamanitra zay nanome fandresenantsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika. Averiko zany fa efa niomana mianamarina andreo eo amitsika Andriamanitra. Zay no mahatonga azy nampitondra hafatra ay manokana hoe lazao amin'ny olona fa mila manana finoana ny olona, mila manana finoana makasika an'Andriamanitra sy Jesosy ny olona. Fa ireo teniko ireo zay efa nomeko azy dia tsy verina amiko fotsiny raha tsy efa navita ny mission. Navita ny mission zany hoe ianao zany a dia ahita ny herin'Andriamanitra miasa manao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao. Raha sanatrika narary ianao de ho sotraniny, raha sanatrika anatin'ny olona ianao dia hovonjena. Rehefa eo aminao ihany keo ny finoana de isy fiatraikany aminao ny vavaka zay ataonay mpanompon'Andriamanitra. Am'izao famarana ny hafatra izao dia anao vavaka ho anareo ao, anao vavaka ho anareo zay manana ola anao, anao vavaka ho anareo zay marary an-tso ao. Matonga manao an'izany satria mino ao fa Andriamanitra de miaino ny vavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra. Ary tsy hoe mino fotsiny fa ny masoko mihitsy nefa nahita olona marobe zay tao anatin'ny olana kanefa taorina vavaka natao azy de niva ny olana. Zay nataon'Andriamanitra fahiny mihitsy de nataon'Andriamanitra tam'izao vaninandro de avitsika zao. Efa nahita aho olona marobe narary tao anatin'ny aretina, efa tena verevitra no ny herin'ny aretina teo aminy, kanefa rehefa nivavaka ho azy reny ao de namindra fo Andriamanitra ary nanasitranazy Andriamanitra. Mino aho fa zany fahasoavana amy karazany zany dia tian'Andriamanitra ho amarinina sy ho tanterana eo aminareo. Matoy ianareo afaka manaraka an'izao fandarana izao. Ny dera, ny aja ary ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra lay izy hatrizay ka ho mandrakizay ny dera, ny aja ary ny voninahitra ny ho an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lay mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ny dera, ny aja ary ny voninahitra ny ho an'ny fanan'Andriamanitra de ny fanahy masina lay mahery sady magaga. Ivavako anareo ao. Raha sitrakareo dia apetrao eo fonareo ny tananareo. Na ihany koa mandoly mihitsy ianao ary oka iandrandra ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ianao amin'ny alala zao vavaka ataoko ho anareo zao. Ivavaka resika. Ry Tompoandriamanitra ray malala ray tsy to, ianao no la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay zanak'olombelona, satria fonao ho anay zanak'olombelona ka nampidinonao tety ambony tany ny zanako alay tokana dia Jesosy Kristy, ary natolotrao ho faty teo ambony azy fijaliana izy ho famonjena ny fanahinay, ho famonjena anay ho afaka amin'ny olana, ho fanasitranana anay zay marary ary ho fitahina ny fiainanay mandritra ny fahavelomana eto ambony tany. Ko am'ty androandroany ity Andriamanitra, miainoa ainy an-danitra ianao satria miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aho ary mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Vonjeo reo olona manana olana ka nandre an'izao hafatra nentiko zao. Vonjeo ho afaka amin'ny olana izy. Sitrano ry olona marary amin'ny fahefanay lehibe, mandidy anao ry fanamafarofy, ry fanampitondra aretina, miala amy tena ny olona hatrany tabidoka hatrany am-palady, sitranona ny olona rehetra marary, esorina aminy ny herin'ny aretina. Ary am'izao taona, tapaky ny taona izao, de mitsodrany ny olona ao Andriamanitra ao mba ahita ny voninahitra ao, ahita ny herinao lehibe sady magaga.
ary tena atsapa fandriamanitra mandray atanana ny olona zay mino anao, mino an Jesosy zanakao ianao, anao any nitera sy niaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay zany ny afatra netiko atsika rehetra tamin'ity androandroany ity. Raha te hifandray amiko ianareo na misy zavatra tianareo entina ambavaka dia io voasoratra io ny numerony finday na numerony telefônina afanareo miantso ahy, na mandefasa SMS ianareo, na afaka mandefa WhatsApp ianareo, na afaka mandefa amin'ny alala mail iankoa ianareo. Zay zany tompoko ny afatra netiko ho anareo ka dia mirary fahasoavana ho antsika tsiraray avy tompoko, manao mandra-peona, veloma tompoko. Narahinao teo ny fandarana ny arahana tamin'ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar sy ny fimpifima na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara, fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena. Ahitanao vavaka, toroteny, hira fiderana, ko andeha iray fo, andeha iray saina, andeha hifankaty, fa tokana ny tanjona Madagasikara ho an'ny Kristy. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho ka melanelo ary anasitrana ny tany.